dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao zay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy anomanantsika koa ny fo mampanahintsika mba andraisantsika safidy tena tsara vavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray eo misaotra anao mandrakariva izay no ny alehibe ny fitiavanao sy ny famotomponao lehibe ka mbola ahafahanao miteny aminay indrindra manoloana an'izao andro faran'izao satria raha ny famantarana nambaran'i Jesosy Kristy dia efa fotoana tokony hatongavana izao ary ny famantarana rehetra ny loza ny ady ny aretina mitrango ireny dia efa trompetra tsofinao mba hatonga anay hisaintsaina ny andro avy fa tsy ho variana fotsiny hitady ny vahaolana ity amin'ity izao tontolo izao ity dia sokafy hatrany ny masom-panahinay tompo afantaranay ny sitrabonao ary ny fanahinao masina anao ka hiasa ampitoetra ny teny aty anatinay aty hatonga anay andeha amin'ny fankatoavana mandrakariva ny teninao sy ahitanay fahombiazana eo amin'izay rehetra tanterahanay dia mitenena Jehovah ho fameno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiakanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Tamin'ny farany moa tsika dia niresaka ny mahakasika ny savily izay tokony raisin'ny olona manoloana ny lalak'izorany ary anisan'ny raisitsika tamin'izany ny tenin'ny Eli izay nambarany tamin'ny hoe satria betsaka ny loza ny tranga vokatry ny fiodiana ny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany ary isan'izany tamin'ny andron'ny Ahaba izay na dia teo ary ny didin'Andriamanitra nandrara azy tsy hanambady amin'ny akavady amin'ny firenena jentilisa mitikay izany satria ny zazavavy jentilisa dia tsara tarehy ary voasarika tamin'izany Ahaba kanefa tia Jezebela izay nalainy vady ity dia olona tsy natahotra ny Jehovah Andriamanitra fa manana haingo fivavahana izay nankatoaviny izy ary azo lazaina hoe isan'ny mpisorona be ny fivavahana izay narahany ary nahavariana nefa dia nilefitra teo natrehan'izay i Ahaba nanaiky ny toromarika ny meny Jezebela izay nefara tamin'ny fandringanana mihitsy ny mpaminany Jehovah tamin'izany vanim-potoana izany ary ny mpaminany ara dia nafenina tamina tozoy mihitsy mba tsy ho azo ny Jezebela fa vokatra izay fanadinoana ny Jehovah izay vokatra izay fiodinana tamin'Andriamanitra izay sy ny tsy fahatsapany fa olom-boafity ange izy dia mitondra faisana tanteraka mihitsy ary rehefa mitondra faisana dia tonga ny mosary tamin'ny alalan'ny Eli fa nisy vanim-potoana nefa ary izay ilay famotrapon'Andriamanitra lehibe niverenan'ny Eli teo anatrehan'ny Ahaba ary tamin'izany vanim-potoana izany tsy najery ny fahadisoany kory i Ahaba hoe tena vokatry ny nataony ange ny mampididoza ny firenena satria le toetrany dia lasa toetran'ilay olona teo ambany fahefany ihany koa dia rehefa tafahoana tamin'ny Eli izy ny zavatra mitranga ny 5:20 mpanjaka voalohany toko 7:20 sy ny manaraka averintsika kely dia lasa Obedi ny tsenany Ahaba ka nilaza taminy ary Ahaba ozy nandeha hitsenan'ny Eli ary no nihitany Ahaba Eli dia hoy izy taminy ay tonga ety ianao ry ilay mampididoza amin'ny Israely fa Eli namaly hoe tsy izao no nampididoza tamin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakavy ny rainao ihany tamin'ny nantavanareo ny didin'i Jehovah sy ny nanarahana anao andreo bala ary ankehitriny manira hamory ny Israely rehetra eo anamika ny tendrombohitra Karmela ary ny mpaminany bala 500 sy ny mpaminany Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela dia naniraka ho any amin'ny zanak'Israely rehetra Ahaba ka namory ny mpaminany ao any tendrombohitra Karmela na izany na tsy izany fantatry Ahaba ihany fa mpaminan'ny Jehovah io
na dia teo ary ny fitenenana azy tonga dia tafotoana nahitany Eli hoe avy aminao no nahatonga loza eo amin'ny tanin'ny Israely dia nahitsiny Eli tsy avy amiko fa avy aminao sy ny mpianakavin'irainao vokatry ny nanarahanareo mibala sy ny Asera no nahatonga n'izany rehetrarehetra zany fa mpanatsovo daholo ny olona rehetrarehetra eo namiko ho mitendrombohitra anankiray fa nanana fanajana ny mpaminany ihany Ahaba na dia izay ary dia namory ny olona rehetra eona amin'ny Ahaba ary torak'izany keo ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao manjary adinon'ny olona hoe inona no mahatonga loza mitranga manerina an'izao tontolo izao, inona no mahatonga ny loza miatra na ny aretina io na ny loza ara-boajanahary io na ny ady io sy ny toe-javatra maro mitranga tsy fandriam-pahalemana tsy fananam-piadanana fisondrotry ny vidim-piainana. Misy Andriamanitra nge afaka misakana an'izany raha mandeha mahitsy ny olona fa tsy mandeha mahitsy ny olona anika avelan'Andriamanitra hitranga zany rehetrarehetra zany ka rehefa tsy mandringan'Andriamanitra fa ny tanjona kendren'Andriamanitra dia te hampitodika ny olona ho amin'Andriamanitra fa ho aminy ihany misy ny vahaolana. Dia torak'izany keo tsika amin'izao vanim-potoana izao mandainga izay milaza fa milamina ny fiainana ary manerana an'izao tontolo izao mihitsy ny krizy izay mampivarahontsana ny ankamaroan'ny olona anika lasa ny fahampiapanga ary manatanteraka an'ilay tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Mateo 4:20 satria famantarana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany ihany ny zavatra misy. Mateo 4:20 dia ny 9:10 ka hatramin'ny 4:20 dia izao no voasoratra hoe ary amin'izany andro izany ozy dia ho tafotohana ny maro izy ary hifahampiapanga sy hifankahaly izy ary isy mpaminany satroka maro hitsangana ka hamitaka maro ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsiaka ny fitiavany maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary hotoriana amin'izao tontolo izao dia ity filazany tsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany izay no mahatonga ny fifahampiampangana maro isan-karazany takan'ny ataony Ahaba tamin'ny Eli mifampiapanga satria eritreretiny fa nataony Eli no mahatonga loza aminy fa tsy mahatsapa intsony fa vokatry ny fiodinana nge no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ary hita taratra zany manerana nyity izao tontolo izao ity fa io loza maro isan-karazany io dia vokatry ny fanadinoana ny Jehovah fanaovana tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra ary indrindra asiana mafy ny tenantsika rehefa tena jerevana nge ohatran'ny kristianina sadasada tolo ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao kristianina tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra kristianina ivelany tsy manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra anika lasa miteraka loza kanefa ao anatin'ny loza izay mitranga dia manjary mitady olo tena ho ampangaina ho antom-pisiny zany zavatra rehetrarehetra zany ary zay avelan'Andriamanitra anana tomborantom-pahavelomana ny nefitsika satria ao anatin'ireny loza ireny tsy mbola mandringana ary matoa ianao mbola mandry ny afatra tahaka izao tsy mbola mandringana anao Andriamanitra miala nenina aminao Andriamanitra mba hahatonga anao ho tonga saina tanteraka fa tsy amin'ny alalan'ny fiampangana olona fa amin'ny alalan'ny fandinihan-tena hoe inona ny zavatra tsy mety ataoko indrindra raha kristianina hoe tena hiverina marina amin'Andriamanitra anaiky tsy misy fepetra ny toromarika izay nomeny ve ny olona tsiraray avy ary teo anatrehan'izay fahasahina nge ny Eli satria Ahaba miaraka amin'ny vahoaka teo ambany fahefany nanaiky azy daholy fa Eli rery no mijoro hiazona ny famarinana tsy nanatahotra nanambarany marina tamin'ireo olona reo dia namory ny vahoaka rehetra etsy an-daniny ary nanatrika izy ny vahoaka rehetra fa niaraka ihany koa tamin'ireo mpaminany raha natotaly zany ny mpaminany bala sy ny mpaminany Asera izay hifaninana amin'ny Eli 520 Eli rery zany hoe raha samy zany mpaminany zany dia mitory mba handresena lahatra ny olona anaiky ny zavatra nambarany mpaminany 520 zany raha ataoko hoe ray fotsiny ny olona manaiky ny mpaminany ray dia efa fois 2 zany avroeny
fa nanaiky daholo ny olona rehetra. Elirery no nijoro nefa teo anatrehan'izay ho an'reto olona resy lahatra ny amin'ny fiainona ny reto mpaminany ny bala sy ny asera reto na amin'ny fankatoavana any Ahaba sy Jezebela. Fa Elirery nefa ny sanijoro ary teo Eli dia nametraka safidy tsy manery mihitsy ny andininy fa 2 ary nankeon'ny olona rehetra Eliosy ka nanao hoe mandra-boviana no irosaina ianareo raha Jehovah no Andriamanitra manara azy, fa raha bala kosa dia manara azy. Fa ny olona rehetra tsy namaly azy akory, tsy nisy nandray fanapahan-kevitra ilay olona. Teo anatrehan'ny safidy napetraka Eli, satria Elirery mpaminany anankiray ve hiady amin'ny mpaminany 500 satria ny salasala ilay olona ary tokony hatonga sainan'ilay olona dia zao tonga ny mosary miantona ny orana mpaminany 500 nytao raha natoky raha tena marina ny Andriamanitra izay nivavahandreo nahoana tsy nilatsaka ny orana te ampisaina an'izany ange ny olona dia tahaka antsika amin'izao vanim-potoana izao indraindray tena mitompo teny fantatra raha miaraka amin'Andriamanitra fa mahasakana ny loza izay mitranga ve fa maninona tsy mitsahatra ny loza sao dia misy fiodinana ao anatin'izay rehetrarehetra izay sao dia misy fahatokitena ny amin'ny lalina tokony isorana fa tsy mijery tsony an'Andriamanitra fa mitranga ange ilay loza na aiza ary tsy ahitamba olona ary ninona avitra ohatra ny ahitana an'izany ange amin'izao vanim-potoana izao samy miseho mitsangana daholo izany tena mahavita ny fanafody hoentina miady amin'ny coronavirus aza tena mahavita ny fomba rehetra isan-kanana ny dalo isan-kanana andreo rehetrarehetra io manome fampanantenana poakato daholo ary kristianina nefa no hitanao amin'izany mpitondra fivavahana no hitanao amin'izany fa nitsahatra ve izany rehetrarehetra izany. Fa misy mitaona ny olona kosa ve iverina amin'Andriamanitra fa tsy efa ny fahefan'olombelona izany, tsy efa ny izay eritreretiny fa hery izay ananany. Fa Eli kosa deto tsy mindrehare hoe afaka mitondra ny vahaolana fa nampisafidy ny olona fotsiny. Hoe tena raha Jehovah no Andriamanitra dia manompo azy, manara azy, fa raha bala kosa dia manara azy. Tia no tonga saina reto olona reto nentehatra tamin'ny bala sy ny asera tsy nitondra vahaolana teo amin'ny firenena. Fa misy an'ilay Andriamanitra andraisana safidy ary raha manaiky safidy ny olona ao aorianan'izay vao miditra an-tsehatra Andriamanitra mampiseho ny fisiny sy ny heriny na dia Elirery ary ny azona ny marina. Ankehitriny tsika herinandro ange sisy, herinandro sisy dia hiditra ao amin'ny Pasika ao anatin'ny herinandro ny Pasika isika. Angamba malilo ny sofintsika satria 3 taona angarangidina nentina nanazavana mahakasika an'io Pasika io. Fa firy amintsika amin'andray ampo ny afatry ny tenin'Andriamanitra ary tsika teto raha nitondra ny fanazavana dia tsy niala tamin'ny soratra masina ny marina ary soratra masina. Ary raha nandinika tsika tao anatin'ny 3 taona ny sisy ny vanim-potoana meloan'ny Pasika ao anatin'ny Pasika aorianan'ny Pasika saika nitrangan-javatra mahatsiravina mandrakariva 3 taona angarangidina ny sisy miditra amin'ny 4 taona ary ny farany tamin'ny taona 2022 teo ny fomba nanazavahantsika azy ny toe-java-misy izay tsy ahafahana miala hoe tao-tsabata sady Pasika lehibe ho an'i Jehovah. Kanefa hitantsika ny tantaran'ny Pasika tsy tafavoaka mihitsy tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely raha tsy nisy an'io Pasika io izay anisan'ny vanim-potoana anankiray izay nentombohany fanafahana ny zanak'Israely fa tsy mbola famonjena hivoaka tao amin'ny tany Egypta. Ary izay le Pasika izay raha jerevana ny afatra entiny Eli hoe tena mandra-boviana ny rosaina roa raha Jehovah no Andriamanitra manara azy fa raha bala kosa dia manara azy dia vanim-potoana fandraisana safidy satria manaraka ny Pasika dia fanafahana dia mampetraka amintsika ho andalo indray ny Pasika dia zao isafidy ny ho afaka ve kanefa raha isafidy ny ho afaka dia manaiky ny fepetra napetraka Andriamanitra
mahakasika ny pasika satria na zavatra mitranga koa tao amin'ny tany Egipta raha mamerina kely ny tantara isika loza amina tambo loza folangeny nandalovana tao ary zay loza niatra tao amin'ny tany Egipta zay voalohany indrindra zanak'Israely mitondra faisana tao satria vokatry ny fanadonony an' Jehova nampahoriany ny Egiptianina fa rehefa mitodika tamin'i Jehova zay le safidiny raisiny dia niditra an-tsery Jehova dia nahatonga loza tao amin'ny tany Egipta ary tsy afaka niala tao ny zanak'Israely fa vavolombelona nahita an'ireo karazan-doza maro isan-karazany doza folo tao amin'ny tany Egipta mba ho fananarina ny Egiptianina koa sy fampahiratana ny maso ny zanak'Israely fa nitoeran'ny Egipta zay mamy loatra ka nanadinony an' Jehova dia toeran-doza amina tambo tranga reo loza reo ndrano ny varà lalitra ny moka ny sahona ny vai ny aretina namely ny biby valala ny avandra ny aizina nanarona ny tany Egipta ary ny famonoana ny natorehetra tao amin'ny tany Egipta tsy hitafala tao ny zanak'Israely fa vavolombelona izany fa saingy na dia teo ara ny zanak'Israely tsy nisakana ny loza tsy ho tonga fa satria niankina tamin'Andriamanitra dia narovan'Andriamanitra tsy ho tratra n'izany loza rehetrarehetra zany ny zanak'Israely satria nandray fanapahan-kevitra tena iainy ny feo an'i Jehova fa tsy mamelika io Andriamanitra hoe ny etraketraka ka ny Egiptianina ny faizina fa nandre ny afatra avy amin'i Jehova ka raha Egiptianina azy fa nanaiky fipetraka napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely narovan'Andriamanitra tamin'izany izy fa saingy tsy natoky an'i Jehova mihitsy izy fa izy moa zay Jehova Andriamanitra reo no ekeko teny ozy lazainy farao tsy nanaiky mihitsy izy dia tonga ny loza dia vavolombelona kanefa samy miara-nonina tao dia tahaka antsika amin'izao vanim-potoana izao na hivavaka marina ianao na hitompo-teny fantatra fa mandeha amin'ny famarinana tsy afabela ny amin'ny aretina ny amin'ny loza sy ny zavatra maro isan-karazany tranga ety amin'ity zao tontolo izao ity fa hafa kosa mitantanan'Andriamanitra ny olona tena matoky azy ary zany rehetrarehetra zany mahatonga antsika amin'ny resaka hoe ho avy indray ny pasika herinandro sisy dia safidy no apetraka raha Jehova n'Andriamanitra manaraha azy raha Bala Sasera manaraha azy zany hoe hisafidy no ho afaka be kanefa zay fanafahan'izay dia ny fiarovan'Andriamanitra manoloana ny ady zay hatrehany fa io loza io tsy mijanona io manjo mandrakariva io ary eo tsika mamerina kely indray mamantatra mampatsiaro ny zavatra nisy tao amin'ny pasika manahoana ilay pasika famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilena famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilena zay tandindony famonoana an' Jesosy Kristy raha mijeritsika amin'ireo zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao kristianina tsika no miresaka tonga zay vanim-potoana pasika zay fotoan-dehibe mihitsy ho an'ny kristianina zay fotoan-dehibe mba hisaintsainana ny Exodosy toko 12 fa rehefa tena jerevana ny soratra masina tsika nge miaina amin'izao vanim-potoana izao dia miaina eto amin'ity zao tontolo izao ty fa tany am-piandohana fanisan'andro ara-baiboly dia manaraka ny fiodin'ny volana mitomboka amin'ny maizom-bolana zay fiandohan'ny volana ara-baiboly zay fiandohan'ny fatatio ariny novan'ny zanak'olombelona le izy lasa ny fiodin'ny masoandro no narahana dia adiny teo amin'izay le fiodin'ny volana nga Andriamanitra afaka manoatra an'izany rehetrarehetra zany fa velany andeha amin'ny sitrapon'ny olona ary zay no nahatonga an' Jesosy nivavaka any amin'ny Jaona toko 7:10 ray mivavaka aminao tsy ny ampiala azy eto amin'ity zao tontolo izao ty fa hiarovanao azy amin'ny ratsy raha nitomboka ny taona tamin'izany vanim-potoana izany dia ny volana Abiba voalohan'ny volana Abiba dia tsy maintsy nitomboka tamin'ny maizom-bolana zay ny fiatombohan'ny volana moa ara-baiboly ary zay le voalohan'ny volana Nisana na ny voalohan'ny volana Abiba zay raha nijerevana ny fiodin'ny volana dia tamin'ny 22 marsa teo no taona voalohan'ny taona ara-baiboly voalohan'ny taona ara-baiboly taka ny Exodosy toko 12 zay nanomezan'Andriamanitra ny volana voalohany sy nanomezan'Andriamanitra ny baika ary
ny andro paska dia ny faefatra amby folo ny volana nisanina, zany hoe ao am'le fenomanana tanteraka ary tsy miova zay tenin Jehovah zay, tsy miova. Zany hoe ny fenomanana, raha ny tena marina zany, ny paska amin'izao vanika an'izao dia mahita paska roa tsika. Misy le paska tandremana amin'ny andro alahady ary misy ny paska tandremana amin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina. Tsika tsy hifampy tsara ny amin'ny toe-javatra misy, fa miezaka kosa misarika ny sainy manan-tsaina endrika ao anatin'ny soratra masina. Fa le paska zay tandremana mandrakariva isaky ny lahady dia ny zavatra tsikaritsika fantatra ny kristianina rehetra nisy ny mpitondra fivavahany. Fa ny faefatra amby folo ny volana nisanina dia ao anatin'ny fenomanany. Kanefa amin'ity 9 avril no paska, zay le atao hoe paska kristianina. Ary misy koa nefa ny paska ara-baiboly. Le paska kristianina araky ny fifanarahan'ny kristianina convention chrétienne, le nametrahana an'io le isaky ny lahady io. Fa misy nefa ny convention ny baiboly izay tsy miova dia ny faefatra amby folo ny volana nisanina. Dia misy karazana paska anankiroa zany, tsy maintsy na tiatsika na tsy tiatsika manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Na le olona hitandrina ny paska faefatra amby folo ny volana nisanina, na izy hitandrina ny paska le convention chrétienne. Eo le safidy tsy maintsy raisina, satria tonga ny paska dia fanafahana ny tian'Andriamanitra ho tanterahana. Dia eo koa tsika mandray safidy, paska manahoana ny tandremantsika, satria amarinina daholo ireo andamin'ny sy ankilan'ireo. Kanefa tsy maintsy mijery ny soratra masina tsika hoe iza no marina, ary anjarantsika no mitsara tena manoloana n'izay rehetrarehetra izay. Fa raha tonga indray ny paska zany hanomanantsika ny fahompanahitsika dia fandraisana safidy ho afaka, na fandraisana safidy hipetraka ho andevo ao amin'ny tany Egypta miankina amin'ny fanapahan-kevitra. Dia raisitsika izy io, ary zay no nahatonga any Elia teny tamin'ny Ahaba sy ny vahoaka rehetra, raha Jehovah no Andriamanitra manaraha azy, fa raha Baala sy Asera kosa manaraha azy. Ary ny foto-kevitra hoentina ao anatin'ny fanompom-bavahana faefatra amby folo ny volana nisanina sy ny foto-kevitra ao anatin'le paska convention chrétienne tsy mitovy mihitsy, tena tsy mitovy mihitsy. Ary zay no hisaintsainantsika hiditra indray amin'ny paskitsika. Inona ny safidy raisitsika anaraka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ve? Satria miala anenina ange Andriamanitra nandritra ny telo taona loza amina tambo mitranga manerina n'izao tontolo izao ary hitatsika fa raha natomboka tamin'ny coronavirus izay nampivarahontsana n'izao tontolo izao sy mitondra fandrikanana, tsy sy afaka mivavaka mihitsy. Taona 2020 paska kapona daholo ny fiangonana, tsy mbola nisy ohatran'izany. Taona 2022 kapona daholo ny fiangonana, tsy mbola nisy takan'izany. Taona 2022 ny zavatra nitranga dia ohatran'ny mba nisy fivahany kely kanefa tsy mbola nitsahatra ihany le aretina fa Andriamanitra nametraka safidy. Taona 2023 rehatsika zay ny teny, inona ny safidy raisitsika? Le nahazatra teo aloha teo ihany ve? Fa nisy antony reny rehetrarehetra mba hahatonga ny olona hieritreritra asa raha mba tsapan'ny olona hoe mipaska tandreman'ity zao tontolo zao ty tsy akasitrahan'Andriamanitra. Noho izany zany nomeny nadiriny tao anatin'ny fihibohana, satria izay ny atao hoe paska, fidirana ao anatin'ny fihibohana mba ho afaka ny amin'ny loza maro isan-karazany anaiky ny fipetrana napetrak'Andriamanitra, fa ho afahana mba hiala tao amin'ny tany feno loza ary ho tantanana eny an-dalana. Loza koa mbola miatreny fa misy ny fiarovanaN'Andriamanitra ho tonga any amin'ny tany Kanana. Ary zay le teny fikasana ny raisitsika teto. Hanao fanekena mandrakizay ihany fanekena nge dia efa nisy tana hatramin'izay tamin'ny andron'ny Abrahama. Inona ny faneken'i Jehovah zay lovatsika amin'izao vanim-potoana izao dia mitondra ny olom-boafidy ho tafiditra amin'ny tany Kanana. Misy lalana izorana, zay le fanafahana. Ary ny paska dia fanafahana, paska dia fanafahana, ahatakarantsika ny tombam-bidy ny famonjena sy fanorona lalana antsika hoe tia ny lalana ka izory, fa raha mizotra amin'iny lalana iny tsika dia ho vonjena. Zay ny atao hoe paska.
mba hovonjeny tsy hoe tonga ny pasika de efa vovontsika fa tonga ny pasika de ho afahantsika de alefa ho milalana ary zay ary le lalana raha makatongo tenin'andriamanitra de misy ny fiarovana na eo ara-ny loza maro isan-karazany. Ny zany zany misy an'ireo pasika anankaroa ireo ny pasika ara-baiboly ny sy ny manana de amin'ny 6 avril io ny faefatra amby folo ny volana Nisanina mamerina an'izany tsika fa tsy mitsara na iza na izy fa milaza fotsiny famarinana ny tenin'andriamanitra satria mibaikiny Jehova amin'ny Exodosy toko faha 12 mahakasika an'izay lalana ny pasika zay de zao tsara ny ilazany azy. Ny 14 ary zany andro zany ozy de fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an' Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay tsy afabela ny olomba fidin'Andriamanitra lalàna mandrakizay ny tandremana faefatra amby folo ny volana Nisanina ary io pasika io miovisa taona io tsy mety ho alahady foana amin'ity zao lakamisy tamin'ny herintaona ratsaroantsika ny pasika mitotona tao anatin'ny andro asabotsy ny andro fafito misy antony zay nazavaintsika lavabe amin'ity izy lakamisy ary misy antony koa hoe maninona tsy mipetraka amin'ny andro ray foana ny pasika fa miovaova isa-taona misy antony zay fa zay antony zay mbola zava-dalina no ao ambadika izay rehetrarehetra zay fa fampipovavahana tsy miova ao anatin'ny soratra masina de ny sabato ny andro fafito tsy miova misy nefa ny pasika araka nyresantsika hoe fifaneken'ny kristianina natao amin'ny andro alahady misy ny pasika tandremana araky ny lalàny Jehova lalàna mandrakizay 6 avril de io ny zavatra hitranga miomana ao amin'izay pasika zay tsika pasika faefatra amby folo ny volana Nisanina lakamisy izy amin'ity 6 avril pasika araky ny eritreritry ny kristianina lahady foana de mandray safidy fotsiny tsika zay mety amintsika anatsika hitandrina ny pasika fa enina ny volana avril na itsika hitandrina ny pasika ny 9 avril fa miazo antoka tanteraka mihitsy de zao ny foto-kevitra hoentina ao anatin'ny pasika 6 avril tsy mitovy amin'ny foto-kevitra hoentina ao amin'ny pasika 9 avril samy manana ny zavatra iankinany ifiterany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary zay ny mampieritreritra amin'izao vanim-potoana zao ka mahatonga ny teny betsaka telo taona ngarangidina na nazavana an'izany mbola mitohy kely amin'izao vanim-potoana zao safidio ndikan'izay le hoe raha Jehova no Andriamanitra manarazy ndikany manaraka ny teniny ange ka raha Jehova no Andriamanitra de zao io ny pasika 6 avril ary le foto-kevitra zay raisitsika ihany koa mahatonga atsika mandray safidy na mieritreritra tsika hoe any Jehova ihany le 9 avril safiditsika io rehefa tsy mifanaraka amin'ny soratr'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ny baiboly de fa tsy any Jehova zay fa na ny foto-kevitra raha tsy hitovizana mihitsy ao anatin'ny fitandremana an'izany rehetrarehetra zany ka misy safidy anankaroa ohatran'izay foana rehefa miaraka amin'Andriamanitra de ianao no mizaha toetra tanteraka aiza le marina aiza le baiko am' Jehova fa sarobidy amin'Andriamanitra ny faefatra amby folo ny volana Nisanina ary manaiky an'izay daholo rehefa kristianina rehetra indrindra ny tompony andraikitra ara-pivavahana mahafantatra fa ny nahafatesan'i Jesosy Kristy de ny faefatra amby folo ny volana Nisanina ary raha mijery ny afatra Jehova amin'ny Exodosy toko faha 12 ny 5 ary ho tehirizina izy hatramin'ny andro faefatra amby folo amin'ity volana ity hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana de ny Israely rehetra noho izany ny pasika zay ho atrehantsika de fahatserovana famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny Exodosy kanefa ny zava-panahy de zao ny faefatra amby folo ny volana Nisanina io mihitsy no daty nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana noho izany ny pasika de fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy de misy fahatserovana fahafatesana anankiroa ao amin'io fahafatesan'i Jesosy Kristy
fa saingy ny foto-kevitra ny akamaroan'ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao vao tonga ny paska tsy fahatsiarovana ny fahafatesan'ny Kristy na dia ohatra ilay herinandro masina fa nitsanganany satria izay no foto-kevi-dehibe nanovana ny paska ho andro alahady satria manambara ny fitsanganan'ny tompo. Mitondra inona ho antsika ny fitsanganan'ny tompo ary mitondra inona ho antsika ny fahafatesan'ny tompo. Amin'izao andro fahavelomantsika izao inona ny tokony tena ho atao an-tsaina voalohany indrindra, fahafatesana sa ny fitsanganana. Fa misy antony goavana be eo amin'ny fampitompo vavahana kristianina nefa ny fahafantarana n'izay rehetrarehetra izay. Ka mitaonantsika indray mandeha indray Andriamanitra tsy mamorona fa 14 volana nisany io ny paska baiko avy amin'Andriamanitra, lalàna mandrakizay ho an'ny taranaka faramandimby atserovana ny fahafatesany ny zanak'ondry tsy misy kilema izay vanim-potoana andraisana safidy. Raha apetraka zany ny paska tena izy dia safidy io na ianao hisafidy hiainga hiala tao amin'ny tany Egipta na ianao hisafidy hijanona ao amin'ny tany Egipta toeran-doza amina tambo fa saingy mba misy Egipta tsony onenantsika amin'izao vanim-potoana izao ka tia izao tontolo izao ity sy ny foto-kevitra diso rehetrarehetra raisina no Egipta hitondra loza. Mitandrona an-kendren'Andriamanitra anafaka izy dia ho afa-doza ve ianao dia zao miala amin'ny foto-kevi-diso rehetrarehetra manaiky ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Izay ny paska fanafahana fa mbola tsy fanavotana satria mbola misy ny fampivavahana fanavotana. Fanafahana izany hoe safidy raisin'ny olona izotra amin'ny lalina soritan'Andriamanitra ho azy mba havotana rehefa avy eo. Ny olona mieritreritra fa paska dia tonga dia efa voavotsy, paska fiangana, paska fandraisana safidy, paska fizorana amin'ny lalana fa ho avotana ianao rehefa avy eo raha manaiky izotra amin'ny lalina ka hiatrika an'izay paska izay tsika. Na inona foto-kevitra ao anatintsika aloha rehefa mandeha dia Andriamanitra ange tsy maniry ary izay ilay hafatra nentina ele. Raha Jehovah no Andriamanitra dia manaraha azy, fa raha Baala kosa manaraha azy. Dia safidinao izay miaina ary ny tenin'Andriamanitra tsy hoe aterisetraka tsy maintsy raisinao fa ianao no mahafantatra. Raha mety aminao dia raiso dia ianao no mitaty ny vokany, tsy mety aminao dia aza raisina ianao ihany no mitaty ny vokany. Ataoko sy mino fa handray safidy tsara tsika rehetrarehetra voninahitro n'Andriamanitra rerany vavakitsika. Sotranao Jehovah Andriamanitra iray no tenao indray izay tonga taminay teny izay mamelobelona ny fo mampanako mba ahafahanay miatrika ny paska izay lalàna mandrakizay asainao tanterahana. Raha ny fijery azy ivelany dia saika manatanteraka an'izay lalàna mandrakizay izay avokoa kristianina rehetra. Fa ny fotoana ekeny no anatrehana tsy mitovy. Ianao nefa tsy maniry fa mametraka safidy dia matoko sy mino fa ny fanahy masina dia hiaso anatin'ny mba izany mandray ny safidy tena tsara hitan'ny fahazavan'ny teninao mba hizorana amin'ny lalam-panafahana izay apetraka ao. Dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.